Epistily faharoa ho an'ny Korintiana, toko voalohany. Paoly, apôstôlon'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra, ary Timoty rahalahy mamangy ny fiangonan'Andriamanitra izay any Korinto mba amin'ny olona masina rehetra eran'ny Akaia, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Isaorana ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, rain'ny famindrapo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahorianay rehetra, mba ahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Fa araka ny habean'ny fijalian'i Kristy miatra aminay no habean'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Ary raha ampahoriana izahay, dia ho fampiononana sy famonjenanareo izany, ary raha ampiononana izahay, dia ho fampiononanareo izany ka miasa amin'ny fiaretanareo fahoriana mitovy indrindra amin'izay entinay. Ary miorina tsara ny fanantenanay anareo, satria fantatray fa tahaka ny iombonanareo ny fahoriana no iombonanareo ny fampiononana koa. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy, ny amin'ny fahoriana izay nanjohanay tany Azia, fa nove sarana indrindra mihoatra noho ny zakanay izahay, ka dia efa nafonay na dia ny ainay aza. Eny, tsy nanam-po izay ho velona intsony izahay mba tsy hitokianay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty ihany. Ary izy no nahafaka anay tamin'izao fahafatesana lehibe izao, ary mbola hanafaka ihany. Eny, izy no antenanay fa mbola hanafaka anay koa. Satria ianareo koa miara-miasa ho anay amin'ny fivavahanareo mba hisaorany maro ny aminay noho ny fahasoavana azonay tamin'ny nataony maro. Fa izao no ataonay vonina haitray. Ny fietreretanay no vavolombelona fa tamin'ny fahamasinana sy ny fahatiavam-po avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny fahendren'ny nofo fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondranay tena amin'izao tontolo izao, maika fa teo aminareo. Fa tsy manoritra teny hafa aminareo izahay, afa-tsy izay vakianareo na izay fantatrareo, ary manantena aho fa mbola ho fantatrareo ihany hatramin'ny farany aza. Toy ny efa fantapatatrareo ihany fa voninahitrareo izahay, dia tahaka anareo kosa no voninahitrray amin'ny andron'i Jesosy Tompontsika. Ary tamin'izao fahatokiana izao, dia nikasa akaty aminareo aloha aho, mba ahazonareo soa fanondroany. Ary akany Makedonia aho raha avy aty aminareo, ary dia vao hiverina ho aty aminareo indray raha avy any Makedonia, ary mba haterinareo ho any Jodia. Koa raha nikasa izany aho, moa nanao kitotova aho, ary izay zavatra kasaiko, moa kasaiko araka ny nofo va, mba hanaovako enieny foana sy tsitsy foana. Fa raha mahatoky koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsia, fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay notorianay teo aminareo, dia izao sy Silasy ary Timoty, dia tsy eny sy tsia fa ao aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra, dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amena ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Fa izay mampitoetra anay mba aminareo ao amin'ny Kristy sady nanositra antsika dia Andriamanitra, izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanay ho santatra ato am-pontsika. Ary izao miantso an'Andriamanitra ho vavolombelona ny amin'ny fanayiko, fa ny fialako nenina aminareo ihany no tsy mbola nankanesako taty a Korinto. Kanefa tsy miambo tompon'ny finoanareo izahay, fa mpiara-miasa hampandroso ny fifalianareo, satria finoana no hitoeranareo. Epistily faharoa ho an'ny Korintiana, toko faharoa. Fa ninitoy izao tatam-poko aho, dia nitsiankaty aminareo indray amin'ny alahelo, fa raha mampalahelo anareo aho, iza moa no mampifaly ahy afa-tsy ilay nampalaheloviko ihany? Ary nanoratra izany indrindra aho fandrao rehefa tonga aho, dia ahazo alahelo amin'izay tokony hifaliako, satria matoky anareo rehetra aho, fa ny fifaliako dia anareo rehetra koa.
fa tamin'ny habean'ny fahoriana sy ny alahelo ny foko no nanoratako taminareo tamin'ny ranomasybe, tsy ny ampalahelovana anareo fa ny mba ahafantaranareo ny fitiavana izay itiavako anareo indrindra. Fa raha nisy efa nampalahelo dia tsy nampalahelo ahy ihany izy, nefa tsy tahanao teny mafy loatra aho fa mba nampalahelo anareo rehetra koa. Ampy ho amin'izany olona izany no fampijaliana nataony maro, ka dia aleo mamela heloka sy mampifaly azy kosa ianareo, fandrao dia resin'ny fitombona lahelo izany olona izany. Koa mananatra anareo aho mba ekenareo ho raisina tsara amin'ny fitiavana izy, fa izany koa no nanoratako mba ho fantatro izay toetrareo na manaiky amin'ny zavatra rehetra ianareo na tsia. Fa izay avelanareo heloka dia mba avelako heloka koa, ary izao anefa raha nisy heloka navelako dia noho ny aminareo no namelako azy teo imason'i Kristy, fandrao ho resin'ny fitaky Satana isika fa fantatsika ny hafetseny. Ary rehefa tonga tany Troasy hitory ny filazantsaan'i Kristy aho ka novohana varavaranao amin'ny Tompo, dia tsy tafandry ny fanahiko satria tsy nahita ny Titosy rahalahiko aho, fa nanao velomany olona aho dia niala teo nakany Makedonia. Fa isaorina ny Andriamanitra izay mitondra ny mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaon'izay avy nandresy, ka dia ampisehoany ny antry ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Fa andry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay ho vonjena sy izay ho very. Amin'ny sasany dia anitra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana, fa amin'ny sasany kosa dia anitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana. Koa iza moa no antonina ho amin'izany zavatra izany? Fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra ahazoam-bola izahay, fa toy ny amin'ny fahadiovampo kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra no hitenenanay ao amin'ny Kristy. Epistily faharoa an'ny Korintiana, toko fahatelo. Moa midera tena indray va izahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsoanay ho aminareo na avy aminareo? Ianareo no epistilinay voasoratra tamponay sady fantatra sy vakian'ny olona rehetra. Eny, aseho epistilin Kristy izay entinay ianareo, tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaka nofo dia ny fo. Ary manana izany fahatokiana izany amin'Andriamanitra izahay amin'ny alalan'i Kristy, kanefa tsy miambo hanana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra, izay efa nampahaleo anay ka ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanay, fa ny soratra mahafaty fa ny fanay no mahavelona. Fa raha ny fanompoana nitondra fahafatesana aza izay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra, ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy noho ny voninahitry ny tavany izay nialevina, tsy maika isy voninahitra ny fanompoana ombany fanahy? Fa raha nisy voninahitra ny fanompoana mitondra ny fanameloana, maika anatombombonahitra ny fanompoana mitondra ny fahamarinana? Ary izay nisy voninahitra aza dia tsy manana voninahitra kosa amin'izao noho ny voninahitra izay manatombo. Fa raha noho ny levina aza nisy voninahitra, maika efa ny mitoetra no misy voninahitra. Koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany izahay dia sahy tokoa, ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarina ny tavany tamin'ny fisalobonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay nialevina. Fa efa donto ny sainy, fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany izany fisalobonana izany raha vakiana ny tenin'ny fanekena taloha, satria ao amin'ny Kristy ihany no anesorana izany. Fa misy fisalobonana manarina ny fony ambaraka androany raha vakiana ny tenin'ny Mosesy. Kanefa raha miverina amin'ny Tompo izy dia esorina ihany ny fisalobonana. Ary ny Tompo izany fanahy izany, ary izay hitoeran'ny fanahin'ny Tompo no hitoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava-tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka hovana ahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho voninahitra
toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Epistily faharoa ny Korintianina toko faha-4. Ary amin'izany, satria manana izany fanompoana izany izahay, araka ny nahazonay famindrapo, dia tsy ketraka, fa efa nolavinay ny zavatra takona mahamenatra, ka tsy mandeha amin'ny fiendrenana manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay, fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fietreretan'ny olona rehetra eo imason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay, dia miafina amin'izay ofery izany, izay no anjambain'Andriamanitra izao tontolo izao, dia nisainy tsy mino mba tsy hiposahany fahazavany filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay no torianay, fa Kristy Jesosy Tompo, ary izahay mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavany fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany-tany izahay, mba ho an'Andriamanitra ny halehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo. Enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakarivo ao amin'ny tena izahay, mba aseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Fa izahay izay velona dia atolotra ao amin'ny fahafatesana mandrakarivo noho ny amin'i Jesosy, mba aseho ao amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan'i Jesosy. Koa ny fahafatesana no miasa ao aminay, fa ny fiainana kosa ao aminareo. Ary satria manana izany fanahy ny finoana izany indrindra izahay, araka ny voasoratra hoe nino aho ka dia niteny, dia mino koa izahay ka niteny. Fa fantatray fa izay nanangana an'i Jesosy Tompo no nanangana anay ka miaraka aminareo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombony fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombony fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketraka izahay, fa ny dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozony isanandro kosa ny toetra anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakariva ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Epistily faharoa ny Korintianina toko faha-5. Fa fantatsika fa raha ravana ny tranonaitsika ety an-tany, dia manana izay voarafitr'Andriamanitra isika, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary misento ao anatin'ity isika, ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay avy any an-danitra koa, fa ho hita mitafy isika fa tsy mba mitanjaka. Fa isika izao amin'izao lay izao dia misento noho ny mavesatra antsika, satria tsy tiatsinka ny endahana fa ny mba ho tafiana koa mba hatelo ny fiainana ny mety maty. Ary izay namboatra antsika ho amin'izany indrindra dia Andriamanitra, izay efa nanome antsika ny santatry ny fanahy. Koa matoky mandrakariva isika ka fantatsika fa raha mitoetra eo amin'ny tena dia tsy mitoetra any amin'ny tompo. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny, matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra any amin'ny tompo. Koa dia ataontsika ho voninahitsika ny mba hankasitrahany antsika na mitoetra na tsy mitoetra. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy, mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Koa amin'izany satria fantatsika ny fatahorana ny tompo, dia ny olona no hampanekenay fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho rahateo izahay, ary manantena ao fa voaseho ao amin'ny fieritreretanareo koa. Tsy midera tena indray aminareo izahay, fa manome anareo izay ho reharehanareo ny aminay, mba hisy havalinareo izay mirehare ny amin'ny miseho ihany fa tsy amin'ny fo. Fa raha verisaina izahay dia ho an'Andriamanitra, fa raha tsy verisaina izahay dia ho anareo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray.
Maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra. Ary maty hamonjy ny olona rehetra izy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny, na dia nafantatra ny Kristy araka ny nofo aza isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany, ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa n'Andriamanitra mampangataka anay aminareo solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Epistily faharoa ho an'ny Korintiana, toko fahaenina. Ary izahay mpiara-miasa aminy dia mangataka aminareo koa mba tsy handraisanareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa hoy izy, tamin'ny taona fankasitrahana no niainoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Fa tsy manao izay mahatafitohina izahay na amin'inona na amin'inona, mba tsy ho metsiny ny fanompoana. Fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay io mpanompon'Andriamanitra izahay, dia amin'ny faharetana be, amin'ny fahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fahantrana, amin'ny kapoka, amin'ny fatorana, amin'ny tabataba, amin'ny fisasarana, amin'ny tsy fahitan-tory, amin'ny fifadikanana, amin'ny fahadiovana, amin'ny fahalalana, amin'ny faharim-po, amin'ny fahamoram-panahy, amin'ny fanahy masina, amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsia, amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fiadiany fahamarinana, na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, amin'ny voninahitra sy ny fahafahamboninahitra, amin'ny laza ratsy sy ny laza soa, tahaka ny mpamitaka nefa marina ihany, tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany, tahaka ny efa ho faty nefa indro velona ihany, tahaka ny fahaizana nefa tsy atao maty, tahaka ny ampalahelovina nefa faly mandrakariva, tahaka ny malahelo nefa mampanankarena ny maro, tahaka ny tsy manana na dia kely akory aza nefa manana ny zavatra rehetra. Ry Korintiana, ny vavanay misokatra aminareo ny fonay malalaka. Tsy tery aminay ianareo fa tery eo am-ponareo ihany. Ary mba ho valon'ny toraka izany, izao miteny tony amin'ny zanako, dia mba mialalà kosa ianareo. Aza mety asiana zioga tsy antonina anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina, ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona no iraisan'ny anjarany mino sy ny tsy mino, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra misampy, fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy sy andeha eo aminy aho ary izy ho oloko. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misara aminy io Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izao handray anareo, ary horenareo aho, ary anareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, hoy Jehova Tito. Epistily faharoa an'ny Korintiana, toko fahafito. Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika ary malala, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka hantanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Atao fiomby anay ny fonareo, tsy nanao izay tsy marina tamin'ny olona izahay, tsy nanimba olona, tsy nanambaka olona. Tsy miteny izany ho fanameloanao, fa efa nilaza raha teo aho fa ao am-ponay ianareo mba hiara-maty sy hiara-belona isika. Be ny fahatokiako anareo, lehibe ny reharehako ny aminareo. Feno fihononanao sady be hafaliana indrindra amin'ny fahorianay rehetra. Fa na dia efa tonga tany Makedonia aza izahay, dia tsy hiainan'ny nofinay fa nampahoriana tamin'ny zavatra rehetra,
teo ivelany nisy ady, tao anatiny nisy tahotra. Fa Andriamanitra izay mampionona sy mpandefitra no efa nampionona anay tamin'ny nahatongavany Titosy, ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany fa tamin'ny fampiononana izay nampiononanareo azy koa, raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fitomanianareo sy ny fahazotonareo anaiky ahy, ka dia maika ny faly aho. Fa na dia nampalahelo anareo tamin'ny epistily aza aho, dia tsy manenina intsony na dia nanenina ihany aza teo, fa fantatro fa efa nampalahelo anareo izany epistily izany, kanefa vetivety ihany. Ary mifaly kosa aho ankehitriny, nefa tsy noho ny nampalahelovana anareo, fa noho ny nampalahelovana anareo mba hibebaka, fa nampahelovana araka an'Andriamanitra ianareo, mba tsy ataonay matiantoka na amin'inona na amin'inona. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana, fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao. Fa indro, izany nampalahelovana araka an'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahazotoana manao ahoana teo aminareo. Eny, fialantsiny manao ahoana, fahatezerana manao ahoana, fahatahorana manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotom-po manao ahoana, famalinany ratsy natao manao ahoana. Tamin'izany rehetra izany dia nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Ho ana dia nanoratra taminareo aho izao dia tsy noho ny nanao izay tsy marina, fa noho ny niaritra izay tsy marina, fa mba haseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotonareo anaiky anay. Ary noho izany dia nampiononana izahay, ary tamin'ny nampiononana anay dia vao maika ny faly izahay noho ny fifalian'i Titosy, fa ianareo rehetra efa namelombelona ny fanahiny. Ary raha nisy nataoko rehare tamina ny aminareo dia tsy mahamenatray izany, fa tahaka ny ilazanay marina taminareo ny zavatra rehetra, dia tonga marina koa ny reharehanay tamin'ny Titosy ny aminareo. Ary vao maika miraikitra aminareo aza ny fony, raha mahatsiaro ny fanarahanareo rehetra izy, dia ny habehan'ny fahatahorana sy ny fangovitana nandraisanareo azy. Ary faly aho fa matoky anareo amin'ny zavatra rehetra. Epistily faharoa ho an'ny Korintiana, toko 9. Ary ampahafantarinay anareo ry rahalay ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia. Fa tamin'ny fahoriana Peniza toetra azy no nitombony fianfaliany sy ny amafiny fahantrany no nampitombony itsipony. Koa vavolombelona aho fa araky ny zakany, eny, mihoatra noho ny zakany aza, sady araky ny sitrapony ihany no nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba avelanay ikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany. Ary tsy araky ny nantenanay, fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha dia ho anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka ny Titosy izahay mba ahatanteraka izany fahasoavana izany eo aminareo koa, araky ny efa nanombohany azy teo aloha. Fa araky ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho tidy aho, fa noho ny zotom-pony sasany mba izatoetra ny hamariny fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karenanareo ny alahelony. Ary dia ambarako izay hevitro ny amin'izany, fa mahatsara anareo izany satria tsy ny fanaovana ihany fa ny fikasana koa aza dia efa natombokareo teo anoloan'ny sasany hatry ny taonitsy. Ataovy tanteraka ary izany, ka tahaka ny nahazotoanareo fony mikasa, dia aoka ho tahaka izany koa ny tanterahanareo azy araka izay anananareo. Fa raha misy ny fahazotoana dia araka izay ananana no ankasitrahana fa tsy araka izay tsy ananana. Kanefa tsy ny ahatonga fitsaharana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako izany, fa ny mba izy fitoviana, ka amin'izao ankehitriny izao ny habeny harenareo no hahafaka ny alahelon'ireo, ary ny habeny haren'ireo kosa no hahafaka ny alahelonareo mba izy fitoviana. Araka ny voasoratra hoe, ny nanangona be tsy nanana amby ary ny nanangona kely tsy nanana antsampy. Fa isaorina ny Andriamanitra izay manome fahazotoana ho am-pony Titosy ho anareo mitovy amin'ny ahy.
fa nanaiky ny fangatahanay ihany izy nefa nazoto raha teo ka sitrapony ihany no nandehanany nakany aminareo. Ary ilay rahalahy izay nalaza tamin'ny filazantsara any amin'ny fiangonana rehetra no nirahinay hiaraka aminy. Ary tsy izany ihany fa efa notendreny fiangonana koa izy ho namanay hiara-mandeha aminay hitondra izao fahasoavana izao izay angoninay ho voninahitry ny tompo sy ho vavolombelon'ny fahazotoanay. Ary mitandrina izahay mba tsy hisy hanome tsiny anay amin'izao harena-be angoninay izao, fa miomana hanao izay mahamendrika izahay, tsy eo imason'ny tompo ihany fa eny imason'ny olona koa. Ary nirahinay niaraka tamin'ireo ilay rahalahinay izay efa hitanay mazoto matetika amin'ny zavatra maro, fa ankehitriny mazoto kokoa izy noho ny haben'ny fahatokiany anareo. Raha ny amin'ny Titos dia namako izy sady mpiara-miasa amiko ho anareo, ary ireo rahalahinay dia iraky ny fiangonana izy sady voninahitry Kristy. Koa amin'izany asehoy aminy eo imason'ny fiangonana ny famantarana mahamarina ny fitiavanareo sy ny reharehanay ny aminareo. Epistily faharoa an'ny Korintiana, toko 7. Fa ny amin'ny fiantrana ho an'ny olona masina dia tsy misy tokony hanorotako aminareo, fa fantatro ny fahazotoanareo izay ataoko rehare ny aminareo amin'ny Makedoniana hoe efa voninahitry ny taonitsy Akaya ary ny zotom-ponareo dia namporisika ny maro. Kanefa naniraka ireo rahalahy ireo ihany aho fandrao dia ho foana ny reharehanay ny aminareo amin'izany zavatra izany mba ho vonina ianareo araka izay nolazaiko. Fandrao raha tahiny isy hiaraka amiko ny avy eto Makedonia ka ahitanareo tsy mbola vonina dia homenatra izahay mba tsy hanaovanay hoe ianareo noho izany fahatokiana izany. Koa nataoko fa tsy maintsy mangataka ny rahalahy andeha hialoha ho any aminareo aho ka vita raha teo ny fiantranareo izay nokasainareo teo aloha mba ho vitaina toy ny fiantrana izany fa tsy toy ny fahihirana. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no jinjany, fa izay mamafy be dia be kosa no jinjany. Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay irin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny oniny rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Araka ny voasoratra hoe namafy izy, eny nanome ho an'ny malahelo, ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy hahabe ny voa afafinareo ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Dia hanakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka handroso amin'ny intsi-po izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany fanompo-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon'ny olona masina ihany fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa. Satria ny fizahan-toetra anareo amin'izany fanompoana izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fitananareo tsara ny fanekenareo ny filazantsara ny Kristy sy noho ny fahazotoanareo amin'ny fiantrana ho azy ho an'ny olona rehetra. Ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manana anareo izy noho ny habehan'ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorina ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Epistily faharoa an'ny Korintiana, toko 10. Ary ny tenako, izao Paoly, dia mananatra anareo amin'ny hamoram-panahy sy ny fandeferan'i Kristy, dia izao izay manetry tena hono raha eo anatrehanareo fa say aminareo kosa raha tsy eo. Dia mangataka aho mba tsy ho say rehefa tonga amin'ny fahatokiana izay kasaiko ahasahiana amin'ny sasany izay manao anay ho mandeha araky ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo azy izahay dia tsy mba miady araky ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avy rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy. Ary vonina hamaly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Mijery zavatra araky ny fisehoany ihany va ianareo? Raha misy olona matoky ny tena ny fahan'i Kristy,
aoka izay saintsaina izao indray, fa tahaka ny maha-ny Kristy azy no maha-ny Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny firehariako ny amin'ny fahefanay izay nomeny Kristy anay hananganana fa tsy handravana anareo, dia tsy ahazo henatra aho. Mba tsy hisehoko toy ny tampitahotra anareo amin'ny epistily, fa ny epistily io izy dia mavesatra sy mahery, fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsinotsinona ny teniny. Aoka izany olona izany hevitra izao, fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily, raha tsy eo izahay dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay. Fa izahay tsy say hanao ny tenanay ho isan'ny sasany izay midera-tena na hampitany tenanay aminy, fa tsy endry ireny satria manohatra ny tenanay amin'ny tenany sy mampitany tenany amin'ny tenanay. Fa izahay tsy mba hireharetsy amin'ny ohatra, fa araky ny ohatra ny voafaritr'Andriamanitra ho anjaranay dia ohatra miatra aminareo. Fa tsy toy izay tsy miatra aminareo izahay ka mihoatra ny faritry ny anjaranay, fa tonga hatrany aminareo azy izahay amin'ny filazantsara ny Kristy. Tsy mireharetsy amin'ny ohatra amin'izay nisasarany sasany izahay, fa manana fanantenana izahay fa rehefa mitompo ny finoanareo dia ho alehibiazina ao aminareo izahay araky ny voafaritra ho anjarany, sady mba handroso ihany ka hitory ny filazantsara amin'ny tany any ankoatranareo ary tsy hirehare amin'izay efa vonona rahateo ao anatin'ny voafaritra ho an'ny sasany. Fa izay mirehare dia aoka Jehovah no reharehany, fa tsy izay midera-tena no ankasitrahana, fa izay derain'ny Tompo. Epistily faharoa an'ny Korintiana, toko 1:20. Engany ka mba handefitra amiko amin'ny adalana kely ianareo, kanefa mandefitra amiko ihany ianareo. Fa fahasaro-piaro araka an'Andriamanitra no mahasaro-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotra tahaka ny viridiny madio ho an'ny Kristy. Fa matahotra aho fandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsim-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy, tahaka ny namitahany menarana ny Eva tamin'ny fihendreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy nitorianay, na ianareo mandray fanahy hafa izay tsy niraisinareo, tsara ny andeferanareo amin'izany. Fa ataoko fa tsy misy mahalatsakay noho ireo apôstôly ambony indrindra ireo. Fa na dia olona tsy nampianarina lahateny aza aho, dia tsy mba tahaka izany amin'ny fahalalana, fa tamin'ny zavatra rehetra dia efa nasehonay marimarina tamin'ny olona rehetra izany ahasoa anareo. Diso va aho raha nanetry tena mba hisandratanareo ka nitory maimaim-pona ny filazantsara an'Andriamanitra taminareo? Nanabo ny fiangonana sasany aho ka nandray karama hanompoako anareo. Fa raha nitoetra teo aminareo aho ka tsy nanana, dia tsy mba nahavaky tratra olona aho, fa raha vao tonga avy tany Makedonia ny rahalay, dia nomeny ahy izay nilaiko, ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy ahavaky tratra anareo aho, sady mbola hitandrina izany ihany. Raha atao anatiko koa ny fahamarinan'i Kristy, dia tsy hisy afoana izany reharehako izany any amin'ny tany Akaia. Nahoana? Satria tsy tiako va ianareo? Andriamanitra no mahalala. Fa izay ataoko no mbola ataoko ihany, mba hampitsaharako ny famelezan'izay mitady hamely, mba ho hita fa tahaka anay ihany izay amin'izay ireharehany. Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Koa tsy zavatra lehibe tsy akory, raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony fahamarinana, nefa ny farany ho araky ny asany ihany. Hoy izao indray, aza misy manao ahy ho adala, nefa na dia misy manao izany aza, raisy toy ny adala aho mba hireharehako kelikely koa. Izao lazaiko izao dia tsy lazaiko araky ny Tompo, fa toa amin'ny fahadalana amin'izao rehare matoky izao ihany. Satria maro no mirehareha araky ny nofo, dia mba hirehare koa aho. Fa sitrakareo ny andefitra amin'ny adala, satria endry angaha ianareo. Fa mandefitra ihany ianareo, raha misy manandevo anareo, raha misy mandany anareo, raha misy misambotra anareo, raha misy mirehare aminareo, raha misy mamely ny tavanareo. Manalaba raha tena aho ka toa manaiky fa nalemy izahay.
fa amin'izay mahasainy olona miteny toy ny adala aho dia mba say koa aho. Hebreo va izy? Zao koa. Israelita va izy? Zao koa. Taranak'i Abrahama va izy? Zao koa. Mpanompon'i Kristy va izy? Miteny toy ny olona verisaina aho, mihoatra noho izy aho. Amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa izay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy aho no nikapohan'i Jiosy, in-efapolo latsaka iray avy. In-telo no kapohana tamin'ny hazo aho, indray maka notoram-bato, in-telo ny vaky sambo, indray andro sy indray alina nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saika nahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompo-tany namako, saika nahita loza tamin'ny jentilisa, saika nahita loza tao amin'ny tanàna aho, saika nahita loza tany anefitra aho, saika nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saika nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka aho. Tamin'ny fisasarana sy ny fiakelezanaina, tamin'ny tsy fahitan-toro matetika, tamin'ny anohanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanana matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany, dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro, dia ny fiahiana ny fiangonana rehetra. Iza ny malemy ka tsy malemy aho? Iza ny tafitohana ka tsy mirehatra aho? Raha tsy maintsy mirehare aho, dia izay momba ny fahalemeko no ataoko rehare. Andriamanitra rain'i Jesosy Tompo, izay isaorana mandrakizay, mahalala fa tsy mandainga aho. Tany Damaskosy, ny gobernora no tendreny areta-mpanjaka dia nampiambina ny tanàna Damaskosy mba hisambotra ahy. Fa avy teo amin'ny varavarakely eo amin'ny manda no nampidinanay tamin'ny sibika ka dia afa nandositra ny tanany aho. Episily faharoa an'ny Korintianina, toko 2:20. Tsy maintsy mirehare aho na dia tsy mahasoa aza izany, fa handroso ilaza fahitanana sy fanambaran'ny Tompo aho. Mahalala olona anankiray ao amin'ny Kristy aho, tokony ho 710 taona lasa izay, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala. Ilay anankiray dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo. Ary mahalala ilay olona anankiray aho, na tao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro, Andriamanitra ny mahalala, fa nakarina ho an'ny paradisa izy ka nandre-teny tsy azo tenenina sady tsy tokony ho lazain'olona. Ilay anankiray no ataoko rehare, fa ny amin'ny tenako dia tsy hirehare aho afa-tsy ny amin'ny fahalemena ihany. Fa na dia te hirehare aza aho, dia tsy ho adala fa ilaza ny marina. Nefa tsy manao izany aho fandrao misy olona mihevitra ahy ho mihoatra noho izay ahitany ahy na izay andrenesany ny teniko. Ary fandrao hirehare noho ny abetsaky ny fanambarana aho, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, dia iraky Satana hamely ahy fandrao hirehare aho. Izany no nangatahako intelo tamin'ny Tompo mba hialana izany amiko. Nefa hoy izy tamiko, ampy anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa maika sitrako ny hirehare amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanenjehana, amin'ny fahantrana, noho ny amin'ny Kristy, fa ny fahalemeko ny fahatanjahako. Efa tonga dala aho, ianareo no nahatery ahy, fa tokony hoderanareo aho satria tsy lasaka noho ireo apôstôly ambony indrindra ireo, na dia tsinotsinona izao. Ny famantarana maha-apôstôly ahy dia natao teo aminareo tokoa tamin'ny faharetana rehetra, tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary tamin'ny asa lehibe. Fa inona no nahalatsaka anareo noho ny fiangonana sasany afa-tsy ny tsy namakiako tratranareo? Mamela ahy ary amin'izany fahatsoana izany. Indro, efa fanteliny izao ny vonona katy aminareo aho nefa tsy nahavaky tratranareo, fa tsy ny fanananareo no tedaviko, fa ianareo, fa tsy ny zanaka no tokony hiariary ho an'ny ray aman-dreniny, fa ny ray aman-dreniny tokony hiariary ho an'ny zanany. Ary izao dia faly indrindra andany sy olaniana ahasoa ny fanahinareo, na dia araky ny fitombon'ny fitiavako anareo aza no fienan'ny fitiavanareo ahy. Kanefa na dia izany aza, izao tsy nahavaky tratranareo, fa nanao saina hono aho dia nahazo anareo tamin'ny fihendrena. Moa izay nirahako tany aminareo va nisy nanovako anareo ho vola aman-karena? Nangataka ny Titosy aho sady nirahako nomba azy ilay rahalahy. Moa Titosy va nanao anareo ho vola aman-karena? Tsy fanahy iray ihany va ny nandehananay? Tsy iray ihany va ny dianay? Efely izay nanaovanareo anay ho miala tsiny aminareo,
eo anatrehan'Andriamanitra no tenenanay ao amin'ny Kristy fa ny zavatra rehetra ary mahalala dia ho fampandrosoana anareo. Fa matahotra aho fandrao rehefa tonga aho dia ahitanareo toy izay tsy tiako ary ho hitanareo aho toy izay tsy tianareo. Fandrao misy fifandirana, fialonana, fiafinafonana, fifampiandaniana, fanaratsiana, fipitsipitsihana, fieboeboana, fikotranana. Eny, fandrao rehefa tonga indray aho dia ampietray eo anatrehanareo Andriamanitra ary izaho hanana lahelo amin'ny maro izay nanoza teo aloha ka tsy mba nibebaka tamin'ny fahalotona sy ny fitsangatsangana ary ny fijejojejoana nataony. Epistily faharoa an'ny Korintiana, toko 7:10. Izao ny fanontelo ankanesako aty aminareo. Amin'ny tenin'ny vavolombelona 2 na 3 no hanorenana mafy ny teny rehetra. Efa nambaraka fa iny sady milaza raha teo koa aho, toy ny nataoko fony mbola teo aminareo fandroany ihany, ary ankehitriny raha tsy eo kosa amin'izay nanota teo aloha sy amin'ny sisa rehetra, fa rehefa tonga indray aho dia tsy hiantra, satria ianareo mitady famantarana ka miteny atao anatiko Kristy, izay tsy malemy aminareo fa mahery eo aminareo kosa. Fa voaomby tamin'ny hazo fijaliana izy noho ny fahalemena, nefa velona kosa noho ny herin'Andriamanitra. Fa izahay koa dia malemy ao aminy, nefa hiara-belona aminy ho anareo izahay noho ny herin'Andriamanitra. Dinio ny tenanareo na amin'ny toetra amin'ny finoana ianareo na tsia, izaho toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo? Nefa manantena aho fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina. Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo. Tsy nisehonay olona voaza-toetra nefa, fa ny mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho toy ny olona nolavina azy izahay. Fa tsy mahavita na inona hanohitra ny marina izahay, fa hampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay, raha malemy izahay, fa ianareo ny mahery, ary izao no angatahinay dia ny fahatanterahana anareo. Izany no anoratako izany zavatra izany raha tsy eo aminareo aho, fandrao rehefa tonga aho dia hanao izay mafy araky ny hery izay nomeny Tompo ahy ho fananganana fa tsy ho fandravana. Farany ry rahalahy, mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina. Ny olona masina rehetra manao veloma anareo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.